Tanora mpandraharaha miisa 430 andiany voalohany sy andiany faharoa no navoaka tamin'ny fomba ofisialy teo anivon'ny fandaharan'asa Petra ny 12 Novambra 2024 tao amin'ny ivitoerana sefa fifiaonana Vohipeno ary 70 no nahiditra tamin'ny fomba ofisialy ho amin'ny fikotrehana sy fampiofanana andiany fahatelo. Tanora navita fiofanana ambony manana ny mari-pahaizana Bac plus 3 kanefa dia tsy manana asa izay te hisehitra ao anatin'ny fandraharahana ara-pamokarana. Nahazo tohana tamin'ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana Aronjono sy ny Fandaharan'asa Petra izay vatsian'ny Banky Afrikanina ny fampandrosoana ary ahazo famatsim-bola avy amin'ny BNI ho fanatanterahana ny drafitrasany. Tanjona ny ampianana ny tany tsy fananana asa, hisarihana ireo tanora hitodika amin'ny asa ahazo vokatra ary indrindra hampiroboroboana ny sehatry ny famokarana dia ny fambolena, ny fiompiana, Aronjono sy ny fanodinana izany vokatra izany izay tafiditra indrindra ao anatin'ny politika ny fitondram-panjakana malagasy antoka ho amin'ny fahavitantena ara-tsakafo. Vohipeno moa zany misy ivitoerana anankiray izay ahafahana manao incubation na hoe manomana mikotrika manomana an'ireo tanora izay safidy ka vonona ao anatin'ny sehatry ny fiarina amin'ny famokarana fambolena, fiompiana, jono sy fanodinam-bokatra izay tohanan'ny fitondram-panjakana izany ireo tanora izay manana tetikasa hiditra anatin'izany seham-piarina izany ary fiaraha-miasantsika amin'ny mpiara-miombonantoka avy any ivelany. Ny eto moa zany dia ny Banque Africaine pour le Développement. Izany tetikasa zany dia tafiditra anatin'ilay vin'ankapobeany sy ny politika ankapobean'ny fitondram-panjakana dia ny fanomezana asa mendrika ny tanora ary ny fampiroboroboana ny fiarina sy fampivelaran' izany ary indrindra ihany koa ny fiarina eo amin'ny sehatry famokarana fambolena, fiompiana, Aronjono moderna sy fanodinam-bokatra amin'ny alalan'ireo ilay orinasa manodim-bokatra zany ary tohanana izany. Misy famatsim-bola, misy fanohanana manokana, misy fanofanana dia efa hiditra anatin'izay sehatry ny fiarina izay zany ireo tanora ireo. Marihako fa ireo tanora ireo dia navita fianarana teny amin'ny université fa nisafidy kosa izy ireo ninona fianarana nataony teny noho ny fahasarotana amin'ny fitadiavana asa kanefa manana tetikasa sy manana viny izy ireo, manana nofinofy izy ireo ao anatin'izany seham-piarina famokarana izay dia nisafidy ary izay fahavononany hisehatra anatin'ny fambolena, fiompiana, Aronjono sy fanodinam-bokatra izay no nisafidianana azy ireo ary nanomezana izay fanohanana avy amin'ny fitondram-panjakana izay. Nandalo fampiofanana teny anivon'ny ivim-pikotrehana ireo tanora tonga ho mpandraharaha ireo ary nanaraka ny fampiofanana ara-teknika, ny fomba fitantanana, ny fametrahana ny toe-tsaina ho mpandraharaha nandritra ny 12 volana teo eo. Misy seham-piarina maromaro no tohanana amina ataontsika hoe toeram-pikotrehana anankitelo. Toeram-pikotrehana voalohany ny any Tsirabe amin'ny fifamanora izay manohana ny fanomanana amin'ny fandrarana amin'ny sehatry ny ronono sy ny katsaka. Ny toeram-pikotrehana anankiray any Tamatavy indray kosa ny Toamasina amin'ny efitahana Lamalitra dia manomana amin'ny fandrarana ao anatin'ny famokarana fanodinana voankazo sy ny episy. Ary ny eto Vohipeno dia ireo rehetra izay atao hoe fiompiana aingam-piodina na élevage cyclacrose isika miampy ny atao hoe fiompiana tantely sy ny fiompiana trondro. Ny asa fandraharana dia zava-dehibe ary miantoka ny fanjarian-tsakafo fanohitra ho an'ny fampandrosoana. Efa maro ireo tanora no efa manatanteraka ny fandraharana izay ataony tamin'ny alalan'ny fandrafetana ny business plan na ny drafitrasan'izy ireo amin'ireto mpandraharaha andiany vaovaka ireto. Ny fandaharan'asa Petra dia tena ilaina tokoa satria tena nanampy be dia be indrindra teo amin'ny resaka formation ilay izy moa ilay hoe incubation dia nisy zany ny karazana formation azo tao dia tena nanampy be dia be ihany koa ilay vola atosika azo tamin'ilay izy satria raha tsisy zany ilay entimanana na fahana nanao anazy dia zava-poana ihany ilay izy dia ny fanampy izay zavatra anankiroa izay dia zavatra tena samy tsisy azo ialana mihitsiny dia tena mankasitraka be dia be amin'ny fandaharan'asa Petra na toy izao anay dia misaotra ihany koa indrindra ho an'ny fitondram-panjakana satria raha tsy teo ihany koa dia mety hoe nandeha irery ihany izahay. Tiana hisarihana ny saintsika hoe ny asa fandraharana amin'ny resaka tontolo
tontolo ambanivohitra na fambolena na fiompiana na anjono dia tsy isan'ny hoe asa fandraharana ratsy fa tena tsara satria raha tsy eo ny mpandraharaha amin'ireny sehatra ireny dia tsisy sakafo hoantsika rehetrarehetra. Tsy afa-misaraka izany izay fa sahirana isika vahoaka, isika olombelona rehetrarehetra mihitsy raha vao miala amin'izay. Marina fa andrasana ho 1700 ny tanora-pandraharaha ivoaka amin'ity fandaharana asa-petra ity ao anatin'ny 3 taona iasany ary orinasa madinika maro no hitsangana ka ho tanteraka ny hoe tanora-pandraharaha amin'ny sehatry ny fambolena, fiompiana ary ny jono fanohitry ny tontolo ambanivohitra.